fanosihana teo a dia tsy nanaiky ry zareo a mifampiresana ny ben'ny tanàna mitady fomba iresana ny ben'ny tanàna sokatra ny vavahady a iroso zay a iposery zareo ary taty ivelany izy a tsy nanao ny maintien de l'ordre fa nikastanana ny mpitolona tady amerina nilay herisetra izay fanitolomana nandritra ny fitondrany Andry Rajoelina profo zany fa mbola mipetraka ny tarazony Andry Rajoelina ao amin'ny Arlala tompo mampaniraka ary manao hery famoretana amin'ny vahoaka izay mitaky ny zoany sy mitaky ny fialany ben'ny tanàna izay tsy lambahoaka le syndicat nanohatra mihitsy hoe tena tsy hanala zoany zareo no miteny fa tsy hanana zo no mikastanana ny vahoaka na za zao tsy manana zo ikastanana na ray azo mazava ny tenin'ny mpitondra malalaka amin'ny fanehoan-kevitra fa tsy misy baiko mihitsy hoe fampikastanana eto olona voahiraka olona rehefa tsy ambany tanàna zay dia asay ambarany ny olona naniraka anay omeny pirofo zay fa zay mamela malalaka zay olona aneo hevitra ny fitazomana hitanareo ny ogaoga olona enina dimy reo avelanay reo tsy mbomaly amreo lalaka Itaina kely manao fandarana kapobe ny a mandray ny atsataro be dia mapiditra ihany koa samy zay dia mandray anao ampitiavana be manolotra ny araba miaraba ary salama e miaraba tompoko miaraba miaraba nareo dia miaraba ny pelo dia miaraba technicien eny tompoko nareo tsorako zany adray tsara be ohatra ny any am-piangonana mihitsy milamina be ndao ary zany be mparantenana raka mipataka tia ary tena be mparantenana za mahita hoe misy fizy zany fa nytiko any amona hevitra kely raka dia nahita le publication nataony le olona anankiray iny a zany de flotane général ny TV plus zany olona zay rabizay fa tena mazevatra sady mafidarotra zany anara zany de flotane général zay titre hoe toleraka olona ao amin'ny sénat nanao publication izy raka hoe tena milohany izy no fananina le patrana mambra vatombaza zany tino apara amio de za mahita hoe manao vahina raha-malary any raka ianao tena basa misy ame ohatra na za fa mihoatra foana fa tsy mitenite foana ohatra ke mampanda raha komperaka zany le tompony lagazety de la gratuite zany fa tena fokorana trafakany le gazety misy anazy ary gadraina tarea potsy izy fa tena zainao peo ianao fa tena atao ianao de tao koa zany rôly merciage zany sakiako tarea pota tany rehefa tena dinihana le témoin nataony le député ana fraisena faharoa igny ohatra tiseriko anataony na bekely iny fa tena tirany eo hevitra raka ianao fa ty tena rany eo hevitra ianao ary raha nysasako andraraha mamra vatomanga le tena milohanao io ke ohatra mbola tsy manana ndraiky tamin'ny fanjakana malagasy zay moa le hoe samba midiko an'le fahalalana dia malalaka amin'ny fanehoanany heviny io na izy le resanao na ianao zay mba manao setriny amin'le izy fa milafiny ray zany raha ohatra jerena amin'ny lafiny hoe tena mba tsy miangatra mihitsy tena hoe tsy fa mba tokony mba hanana ny toerany tokoa hoe mpahanda raha malagasy amin'ny zavatra tsy narefa mijery anao hoe ny any France tena frantsay mihitsy ny tena manana totsika hoe tena frantsay le hoe tena tompony ny totsika hoe manana ny toerana maizy azy eo amin'ny lafin'ny fandrarana ao ohatra ny any Japon ny japonais ny tena hoe manano toerany amin'ny fampandravindry resaka fandarana sy antoko ny ataontsika hoe ny toekarena japonais ny sinoa dia tsy lavitra n'izany ihany koa tena hoe ny indiana ohatran'izany daholo ny olona ny rusiana dia maninona moa raha mba nitsika eto koa hoe andoma ifanohana indray zany samy malagasy fa maninona moa dia hoe tsy maintsy mivahiny foana zany no tompony laky eto fa andao mba omena sehatra amin'izay dia andao atokisany za zao mahita an'le ohatrany ataonyity fitondrana mijoro ty hoe omena toerana sahazazy ny manampahaizana malagasy efa endrikendrik'izay le hita ihany ao anaty gouvernement tsy mijery hoe olona avitaiza ireo fa tena hoe amin'ny akapobe amin'ny fotsiny ny fahaizana mampanao indrindra fa betsaka ny tanora ao anatin'le izy dia tena hoe omena fitokisana
ndomena fitokisana ny tanora aloha malagasy de ny mpandraraha malagasy de zay koa zay no ampandrosantsika aloha amin'ny lafiny anankiray ny any amin'ny lafiny zany akory de tsy manala velively hoe raha misy eloko natao ny reny de misy fitsarana kosa tokony ho sazasa oaisina ny atso Miarabe. Miarabe zom. Halo. Tonga so ianao miarabe. Avake simrany any. Eny ary. Sota suku. Ni tipo Marina Burundi dia mretu fanabe. Ikeku ni Citaraina. Leva tukuni sana yani kareo. Satia retundra retonge. Candido siandam na affaire courant tout stika. E tunga sistana. Refa lance tundrewa. De voaray daholo ny fitaraina dia andreo fotoana manaraka manatanteraka ny fitaraina rehetrarehetra. Tsy possible mihitsy zany hoe manao dia mifangatana hoe recruteur zahay itako otrany. Misy budget manodidina mandamina zany. Manaraka izay any aty atsimo zany Mamadala ianareo. Misy piasa tao amin'ny présidence saiko na inona tao le kely. Sany defa any etage 5 zao no fa vitany. Nefa vola fiavina mila raha masy zany taizan-daviny ireo vola ireo satria volam-bahoaka avokoa ireny. Manaraka an'izay ny fitantanana ireo mpitondra ireo dia tokony ampitsika izy fa tsy fany fotsiny tersika soran'Andriamanitra sika afaka nytao fitondrana nangezatsika. Noho izany ireo mpitondra rehetra tao amin'ny fitantanana rehetrareo dia mila atao audit daholo ny fitantanana. Na raboly io, na materiel io, mba tsisy hiala-mainy. Satria tena nampizaly tsika mikisiny izy. Tena nampizaly tanteraka tompoko. Ny any amin'ny fandiky dia zao miasy ireo ministra napetraka. Dia anala, dia riketa, ary anango anongatra. Dia rehetrarehetra no vain'ireo. Tena tsindriko manokana zany aty Anjoma kely aty, mandalo aty ianareo manomboka voropoko tany. Io dia efa mahita le trano ianareo. Misaotra ny tompony andraikitra tompoko. Misaotra tompoko. Ny tompona andraiky mpanjakana zay tendrena amin'ireny ataontsika hoe didim-panjakana io zany le aux emplois de l'État. Ny lalàna dia maniry azy ireny hanao fanambaram-pananana zay zany le déclaration de patrimoine. L'izy hoe atao complément de dossier fotsiny sa hoe arahy maso tanteraka raha tena manao ny asany. Ny sampana miandraiky tany hoe filanan'ireny ataontsika hoe déclaration de patrimoine ireny dia tsy hipetrapotsiny amin'izao zany le izy. Litoritorika comme ça zany sao dia mba nandova be kosa le olona. Mety mba zanakadepy izy dia mba hoe ohatrohatr'izay dia mba hana fa tsy afaka tonga dia apangapanga hoe ohatra hoe hitahina kely ve zao dia efa maninona izy no vety vetivety eo nefa ry zalahy mety mety ny anjara anina nye mety natao ny chiffre dia mividy izy. Miaraba tompoko. Sarotra be le miapangapanga be eo comme ça. Zanava tena mbola tsy fely le Dahoare. Mboale raha mamravato mangalina any ande matoliko lara mananjara hevitra raha ny tena marina zany tokony any amin'ny fanjakana Mauritiany ny alevato ikolara be mananjara likako avenaonareo fandrarana io fandrafonareo raha fanjakana malagasy ohatra mbola tsy fety raha misy io efa manomanomana izy samino zany fa amitsy no hidraka tsotsovevitra aminao alevato secrétaire général amitsy tena mafiafy laza tamin'ny fandrarana ary tena ve zany zavatra tena taony efa ro manarakaraka zany mahakasika anao ihany tamin'io copie-collé nataonao io tsara ty manendrika anao fa tena zava misy tamin'io copie-collé nataony dia sira fa nakavola tao amin'ny knaf ianao satria tamin'isy fotoana zany misy dokam-barotra be hoe mpanoana official ny knaf fa io kitafy io be foraka zany be misazy zany de io zany tokony anao fanady adina ary zany manety laha ty fanjakaty avay amin'olona ohatra andreny tioraka alo ny EST fa mila tokony atao fanady adina fa be zavatra ohatra
io manentika fa tena zava-misy zany fa le plaza fotsiny hoe miaro mpandraraha eto amin'ny tanàna izy tena normalna be hoe anao tena tokony harovana mpandraraha normalna tena hoe tena miasa amin'ny mampiasa vaoka malagasy fa raha ohatrany tena aniko hoe ie ny raha ohatra tsika zany na milafiny anankiray mantsy satria raha le mpaneho hevitra teo zany de matoky an'ity fitondrana mijoro ty raha vadireny tonga hoe le ohatra ny fanapahana ataontsika hoe toromarika instruction ferme zany filazan'ny prime ministre sy tany am-pianao de hoe telo volana reo tompon'andraikitra ambony tsisy mahazo avoaka Madagasikara ary eny anivon'ny département samihafa reny de anaovana lizy moa audit zany any amin'ny secteur privé any amin'ny sehatra tsy miankina ny tena fireny zany le voambolana fa aty amin'ny asa-panjakana izy de NIGE zany inspection générale de l'État no manatanteraka le fitsiriana sy ny sisa ka efa voalasy zany de mino fa tsy mifanalavitra an'izany ary zany mety hoanto ny famoahana ny IST de tsy maintsy avy any didim-pitsarana avy any amin'ny fitsarana zany mety hoe avy any amin'ny paky io na avy any amin'ny tsy haiko bianco io na tsy haiko reny zany mandefa taratasy de mandeha makany amin'ny ministère de l'intérieur de l'intérieur no mamoaka l'IST zay zany le fandehany zany hoe misy taratasy pitsarana ao ambadiky reny mahatonga an'ilay hoe famoahana IST de mety tsy de mifanalavitra amin'izany famina normal be mihitsy zany le zavatra mitranga amin'ny ankehitriny fa ny andrasasika le misy vokatra de hoe tokony hitovy amin'ny famoahany fangararana satria reny IST reny nge amin'ny ankapobeny tsy de misy mamoaka lista be ohatran'ireny hita fatabahoaka zany fa reny zany tonga de mialoha de any amin'ny pafy ary any amin'ny sampandraraha medidiny inona filazany any amin'ny pafy zany hoe any amin'ny eny police de frontière zany ery mialany any reny liste reny mandeha de raha va tonga zany toko raha fahalamanana hoe iny de tonga de fa mitapena voka le ianao de tokony tsy afaka mandeha tompoko fa mijanona ianao fa ty zany tena de mino sika fa mba hivoaka mangarahara ohatran'ireny ihany ko fatabahoaka zay toyany rehefa avy eo raha misy raha pitsarana na raha misy inona marina moa fa ny instruction de misy le hoe confidentiel izy rehefa mandeha amin'ireny tsy hoe tsy ambaratelo ny resaka fanadihadiana tsy hany fa mba araka ny tokony ho izy zany tsy ho tonga amin'le hoe fanenjehana noho ny aliko beka tsy tiako tarehy fotsiny fa hita fototra tokoa daolo raisy ny tiantso manaraka ty miaraba tompoko allo manao any miaraba fahalemeravantompo radio vatsy minano eny ary miainga avy any amin'ny papozonareo bidibe ny momba le IST za tena mba tsy haiko hoe mety mitovy hevitra amiko nareo hoe ohatrany misy olona tsy tafiditra ao anatin'le izy ohatrany hoe le lehibe asianaty eo io zao ohatrany tsy tafiditra nefa misy général anankiray amin'ny gendarmerie tafiditra ao zay no malasa saina hoe tsy ao anatin'ny fanadiadiana mihitsy hoe le lehibe asiana nefa ohatrany tao tena rankory fotsiny ao tamin'ireny resaka politika be reny tamin'ny resaka grève reny zay no momba an'iny de faharoa manarakaraka an'izany momba le resaka mpanabe za aloha hoe tena mety tsy mba menatra ve nareo mpanabe ankizy kely ry amin'ny zizera be ariveo to miteny aminareo andory tenaro hianatra mpalava loatra fa raha ivolana tena marina trany mba malala ihany de hoe tsy menatra marina mafy talohan'io tamin'ny 19 taona zay tsy nanao an'ny fitakiana io zareo fa tatia faraparany grève satria zareo latsaka hoe tonga de nino fa mbola mieto mbola mahatoky fa mbola misy tananakandro le ministra teo aloha amin'ny syndicat mpanabe reo de manao an'izay antotonany ty hitondrana vaovao ty zay no mahatonga ny teny hoe io ane expédition na fiara courante any amin'ny resaka concertation nationale lao ahy anaty mpanabe mamolabola zay zava-za ataonareo zay de hoentinany de rehefa lany ao le izy de hoentina fa izy ary indemnité anareo sy ny karazana andreo takinareo fa ngahy ministra vaovao iny tondra vola tamiko splikesa tamiko tapony tonga tao tena mahamenatrolona le izy lasa ohatrany resa jazan'zay za hoe tsy mba hamenatra ve reto mpanabe reto akizy kely eo classe de seconde ny taka andeo zay ampianary ohatrany mahamenatra ohatrany tsy amin'ny lafiny anankiray zaho aloha tsy de gaga ao anatiny tokoe mbola vao telo herinandro eo zany zao ny fijoroan'izao fitondram-panjakana zao
de hoe tena hoe tavaovoko atao anatina hoe geja fifezana sy nafahana am'teny de mamerina mampahatsiahany ireo taky maro samihafa ary efa misy ny fifanantonana isaky ny département ministériel ingeny mahitana trangan-javatra ohatrany hoe tsisy rehetrarehetra fa saika ao ary raha fahafantarako azy efa misy ny fampidinina ary efa tonga anatin'ny famana olana ny eo anivy ministera ny fanabeazam-pirenena fa amin'ny lafiny anankiray ahitana ihany le izy ry toko rafahalimana ahatsapana ihany koa fa tena ministera isan'ny politisé le tao amendry le efa tena hoe nitsalalina be tao zany lafa amin'ny politique le politique politicienne de zay zany izy de nanana endrika fiseholy zany de resaka ady toerana ao anatin'le izy anaindray zao dia io fanomena fahefana moa zany raha fahafantarako azy le ministre tompona ndraiky tranao ny lamina ainal izy arotrany efa miroso makany am'zany fotoam'zao tsy maintsy ahitany io tsy maintsy ahitana vaolana andalo raisina ny antso manaraka miaraba tompoko